Na ontsany fokely raha nahitany zavatra izay nataony ireto vahoakany Andranoro ireto tranony mamany Andrajoelina ity nanehoany izy ireo ny alahelony sy hatezerany ity. Tranony mamany filoha teo aloha Andrinirina Rajoelina no nanehoany vahoakany Andranoro ny alahelony sy ny hatezerany. Napetraka izy ireo teo ambavahadiny ity trano ity ny trano vorona nisy ny vata mangatsika ny tompoko lany ekena. Marina mo fa tifitra varararaka avy tao amin'ity trano ity no nafaty an'ny ekena raha handeha hody hamonjy ny fihodina iny ny tenany. Isika rehetra aloha miara-manaiko fa ny zavatra rehefa marina dia marina ihany, fa ny zavatra rehefa tsy marina dia tsy marina ka tsy tokony afempenina ao anatin'ny famindrampo. Ny olona rehetra niara-nahita fa anisany tsy nitovy tamin'ny ministra rehetra ity Andriamatoa ministra matanty tsy manao raty pobera ity ary tsy dia ahitana kabaribetsaka ny tenany fa asa avy hatrany. Ny profony tindaty toy faroagnandria bakantimo ny tenany tsy berehaky fa asa vita ifampitsara. Amin'izao fotoana izao moa dia nofanana ny estena ny fepetra tsy fahafahana mivoaka any Madagasikara ho an'ity ministra ny Jony sy ny toe-karena manga teo aloha ity Andriamatoa matanty tsy manao raty pobera. Nofanana torak' izany ihany koa ny any Ramatoa Ranevson Rodjiniena ilay tompon'andraikitra eo anivony HCC. Izany zavatra izany dia manaprofo fa tsy ndaty raty ty lahy tia fa ndaty soa tea filongoa satria malagasy raiky avao. Andriamatoa Prime Ministra ankehitriny kosa dia tsy rariny fampiatony vondrona Afrikanina any Madagasikara hoy izy. Tsy rariny hoy Prime Ministra Rajoelina Herinsalama raha ny vahoakany taky ny zony sy ny fiovana eto amin'ny fireneny no hibaby ny vokatry ny fampiatony vondrona Afrikanina any Madagasikara raha nitafa tamin'ny iraky ny vondrona Afrikanina. Tsy politika ihany no voakasika izany fa mihantona ho azy atramin'ny ireo fiarah-miasa maro lafy izay hisitrihany vahoaka ireo karazanjo fototra mifaningotra amin'ny hasiny maha-olona. Nitsangana ka nitaky ireo zo ireo ny vahoaka ary mendrika ny nohenona hoy hatrany ny nambarany. Nilaza kosa ireo solon-tenany vondrona Afrikanina fa tonga hijeriny zava-misy marina eto Madagasikara ary hanome tanana ny firenena hizorana amin'ny fametrahana rafitra marontoerana sy mahagitra ary hiasa ho an'ny fampandrosoana marina. Fa ny tany Nosy Be kosa dia olona valo saika hiondrana antsokosoko ny tratra tany antoerana. Natratrarana olona miisa valo saika hiondrana antsambo antsokosoko any Komoro tao Nosy Be ny zoma alina lasa teo. Tratra niaraka tamin'ny izy ireo mo ireto zavatra maromaro ireto toy ny sokatra miisa 270 fiara sy tarexa fitaterana solika, vedette iray misy motera 2, bidon sive misy solika 200 litatra eo no eo, GPS ary finday miisa 2. Anaovana fanaraha-maso ankaiky ireto olona ireto atao fanadahadina ary nogiazana avokoa ireo entana tratra niaraka tamin'izy ireo. Andriamatoa filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana vonina hanarina ny firenena ahoy ny tenany. Vonina hanarina ny firenena ny tena koy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marca raha nitafa tamin'ny pomba azy tetsy tamin'ny Belera. Nilaza ihany koa ity filohan'ny Republika teo aloha ity ny hoe haiko ny namorona, haiko ny nanangana ary haiko ny manarina ny simba hoy hatrany izy raha nitafa tamin'ny pomba azy. Ny fampiresaka tamin'ny vondrona Afrikanina ny tenany hoy izy ary nolazainy fa tsy fanonganam-panjakana no nisy teto Madagasikara ary mangataka ny mba tsisy any sanction hoy izy. Nanambara moa ny tompon'andraikitra mikasika an'ity zavatra anankiray ity fa hitohy ny fandatsahana orana artifisialy. Tontosa ny dingana voalohany tamin'ny fandatsahana orana artifisialy izay nahabakabaka andekaleka no nokendrena. Andekaleka mantasoa ary tsy azom-paniry indray no kendrena manaraka raha araka ny voalazan'izy ireo. Ny tanjona moa dia ny hampiakatra ny ahavony ireo renirano ka hampitombo ny vokatra herinaratra hatramin'ny 90 megawatt ny ariva mba hanalefahana ny fahatapahan-jiro ao amin'ny tambazotra iraisany Antananarivo. Hiara-iasa ankaiky amin'ny ministeran'ny fitsarana ny fitalehavana ao amin'ny KNAPSA ary vonona tanteraka. Voalaza nandritra ny izany moa fa dia hifampizara vaovao mikasika ireo tranga fanodikodinana tahirim-pirenena izay ny tranga teo aloha hanampy amin'ny fanomezana ireo antota-taratasy rehetra ilaina sy amin'ny fampahafantarana ireo raha efa nisy mba hanamorana ny fiarah-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fanamafisana ny fahitsina sy ny fitantanana mangarahara eo amin'ny sehatry ny asa sosialy sy ny fiarovana ara-tsosialy. Ny omaly moa dia nisy fandaharana izay niarahana tamin'ny ministry ny fitsarana sy ireo mpanao gazety maromaro ary tamin'izany no nilaza ity ministry fitsarana ity Ramatoa Fanisoa Ernaivo ny hoe tsy
tsisy mitenteny ary tsy mahazo mitenteny dia tsy miantefa amin'ny vahoaka izany hoe ity ramatoa ministra ity, ary raha ilaza hoe vahoaka tsy mahazo mitenteny dia tsy ho isy velively zany fa ny vahoaka dia tsy maintsy miteny hoe hafatra izay nambarany, fa izahay dia indraindray tsy miteny satria miasa ary manatanteraka ny asa hoe hafatra izay nambarany. Noho ny farany moa dia nilaza ihany koa izy ny hoe fa ahoana moa ny vahoaka ny tsy mahazo miteny hoe izy. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halaveny ny resaka hametra beloma izay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.